Dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako riavako malala. Mankasitraka ny tompo mandraka hariva noho ny famindram-pony nanomezana indray tombonandro ahafahana mifampizara tahaka izao. Dia ny lohahevitra izay resahako indray amin'izao fotoana izao dia ny resaka inareo momba ny famelan-keloka nefany. Ny famelan-keloka. Milohan'izany dia ataontsika hivavaka riavako. Ary hivavaka isika. Jesosy io sotranao izahay. Mankasitraka anao izahay nomezanao izao fotoana izao. Tombo lehibe ho anay Kristy. Izao fotoana izao. Dia hiresaka mba ny famelan-keloka indray ry Kristy dia nitenena. Tsy izao no miteny. Satria tsy izao no velona. Fa ianao no velona ato anatiko. Aoka ianao izay velona ato anatiko no hiteny. Dia misaotra Kristy mpanjakako. Amen. Ny famelan-keloka. Resaka resahana matetika izy ity riavaka rehefa mandeha mivavaka dia matetika mahazo an'izany foana tsika. Famela-heloka, famelan-keloka, mamelà ny helony. Nefa ny mora tenena tokoa fa sarotra tanterahany. Hain'ny tompo anie izany riavaka hainy ange izany sarotra tanterahany. Kanefa ny mandrisika mandrakariva izy mamela heloka. Isika riavako rehefa nandray an'i Jesoa tompo sy mpamonjy dia tonga zanany. Dia ohatran'ny ahoana ilay zanaka tena malala riavako. Ny zanaka izany tena mitovy amin'ny dadany any dia faly ery ilay dada. Rehefa hoe tena mitovy aminao mihitsy ity zazy ity. Jereo fihetsiketsiny anie. Jereo ny toetrany anie. Dia ahoana riavako. Isika ihany koa dia tia ny tompo hitovy aminy. Rehefa zanany isika dia tokony manana ny natiorany ihany koa. Dia ahoana? Ilay tompontsika ange ilay Andriamanitra mpamela heloka. Mafy ny entony tompo. Teo amin'ny hazo fijaliana ny hafarana. Fa ahoana riavako? Rehefa nitsabo amin'ireo olona be dia be ireo izy rehefa nikarakara an'ireo namana an'ireo izy matoky hafa mbola tsy nisy taona ny tompo hoe tena hoe masika. Na hoe araka ny fitenik izy hoe méchant tamin'ireo olona ireo nefa dia ahoana ny hafarany. Omboy e. Mino nefa fa tao anatin'iray tamin'ireo niteny omboy ireo nahazo tombotsoa tamin'ny tompo. Saingy ahoana. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo dia ozy hoe raha eo mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony. Ekeny tompo riavaka fa mafy ny nentinao mafy nataony ny olona iny taminao. Tena ekeny izany. Na mila ratra tena marary. Hoy ianao hoe mafy ka. Tena tsy nareo ny teo amin'ny toerana. Hoy ianao hoe tena tsy amin'ny toerana mihitsy ka. Tsy ianao akory nataony an'izany. Ekeko tokoa fa mety tena mafy tsy nisy takizany. Saingy tsy manova ny teny tompo foana izany hoe mamela heloka. Izao anie riavako hoe isika ihany anie marary be ao anatin'ilay izy. Alafisary an-tsaina anie hoe misy fery eo dia isaky mieritreritra n'iny olona iny na isaky nahita n'iny olona iny dia misy manindrona amin'ny fanjaitra ilay fery. Iza marary riavako. Ilay olona mandalo ve? Sa ilay olona eritreretina sa ianao? Ilay manana an'ilay fery tsondromina isaky ny mandeha? Ianao ilay olona raha mety tsy mieritreritra an'izany akoriko. Lasa izy manao vakansy.
araka n'ilay teny ilay mpanompon'Andriamanitra izay, sanatria tena sanatria hoe manamaivana ny zavatra iainanao na ny zavatra tsapanao, tsy izany ihany koa ny tompo fa ny tompo tena manome lanja mihitsy ny zavatra tsapany tsirairay avy ry havako, matoa izy ny tomany. Fa ny mahasoanao no itenenan'ny famelan-keloka. Mahasoanao voalohany indrindra satria araka ny teny eo amin'ny Mateo 5, izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Rehefa misy tsy famelan-keloka ao anatinao izany dia misy lolo-po azy. Dia rehefa misy lolo-po ao anatinao dia tsy madio kosa ny fonao dia tsy mahita an'Andriamanitra ianao. Nefany Andriamanitra ilay fahazavana tsy hitanao. Misy rindrina manasaraka anao sy Andriamanitra dia ilay tsy famelanao heloka. Dia ahoana ilay mazava izany takona dia lasa mandeha maizina ve izany ianao? Atakalinao an'izany ve? Tsy noko ry havako feno fahendrentsika. Avy-tsoro ao anatrehan'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Avy-tsoro. Fa ny tompo manasitrana anao ary be dia be ihany koa no tokony ho bénédiction. Tiako be ilay teny vahiny hoe bénédiction. Tsara. Azonao rehefa mamela heloka ianao. Na ny soa azonao rehefa mamela heloka ianao. Izay ny soa voalohany ary tena tsara. Ny soa faharoa kosa dia maivana ianao. Dia salama ihany koa ianao. Fa ny fitazomanao ny alahelo iny anie ry havaka miteraka, na dia tsy hainao mivantana aza dia miteraka tsy fahasalamana ho anao mariny. Satria araka izay teniko izay isaky mieritreritra kely an'iny olona iny ianao dia mankarary fo be. Dia isakin'izay izany dia misy réaction eo amin'ny vatanao. Dia marary ny fonao. Dia misy tension ianao dia ahoana? Teneniko foana ho hoe dia ahoana? Tena victime angentsika ao anatin'izany ry havako Fa ilay olona izay ananantsika alahelo nefa tsy miraharaha averiko aminao. Fa soantsika ny antsoantson'ny tompo hoe mamela heloka. Zaho atao ary ho ianao hoe ahoana ary zaho atao Dahana mirindra amin'ny efitranonao. Aborao amin'ny tompo avokoa ny vesatrao, ny alahelonao. Aborao, mitomany, teneno. Andriamanitra angery havako tena Andriamanitra marina dia rehefa maka sara ny sainan'ilay zanako rehefa tsy haiko hoe inona nataon'zareo teo dia avy ilay anankiray mitaraina, maman izao nanao an'izao dia nataony an'izao. Dia ahoana? Iny hafa mahita tsirariny. Fini ianao fa manino izy nataonao an'izao Dia avy eo dia hoe izao fanao câlin arany, fanao pardon. Moa ve tsy ampitomboana arivo eny ny ataon'ny tompo ry havako? Izy ve dia anao hoe raha vao mitorika ianao izany, Andriamanitra izao nataonao izao. Dia miverina foana ny teny hoe ohatry ny teniko teo hoe fanao pardon, mifamela heloka hozy. Mifamela heloka hozy. Kanefa ao anatin'izany misy ihany koa nefa ny ataony ohatran'ilay nataoko teo ihany koa. Nanao tsirariny ihany dia puni izy noho ny tsirariny izay nataony. Fa ianao kosa manao pardon. Dia manaiky ny pardon dia manao câlin. Ohatran'izany anie izy ry havako Dia indra ange ny andriamantsika
angah izy mamela ny rariny ohatr'izao fotsiny ihany, atao fotsiny aloha izay tokony atao. Tsy midika akory izany hoe miandrintsika ny ahatongavany tsy rariny amin'ilay olona non. Rehefa mamela heloka ihany koa ianao dia madio fo ianao amin'ny olona iny, fa tsy hoe fa avela ny heloka sy mamela ny heloka ao izay. Dia nefa rehefa avy eo mbola tezitra ihany dia rehefa misy manjo an'iny olona iny dia izay ka non ka tsy ohatr'izany. Ny tompo anie mandinika ny fo fa tandremo izany mety aiza mila heloka fa tombony lehibe ho anao. Ania dia aza manahy fa ny tompo momba anao. Eo anelanao mandrakariva izy, manafy safonao izy, dia an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Antsika rehetra kosa ny fiadana sy ny fankatoavana. Amen.